Faly miarahaba antsika rehetra indray ry havana manaraka izao pejy marika 16-15 izao. Iara-mivavaka isika mialohan'ny resantsika ny fampianarana. Raha eo makasitraka anao izay ny amin'ity fotoana ity. Izay ahafahana indray mizara eto amin'izao pejy izao. Ny teninao izay aina ho an'ny mahazo azy, fanantenana ho an'ny nofony rehetra. Ary famelomana indrindra koa. Dia misaotra anao Jesosy Kristy velona, hanome anay indray aina vaovao eo am-panarahana izao fampianarana avy amin'ny teninao izao. Misaotra Tompo. Amen. Iay no ny finoanan'i Jesosy izay hatrany no lohahevitra mbola hodiny antsika androany. Ary ny hafatra izay iarahantsika mamakafaka an'io adiany hoe Jesosy mpanome fifaliana, Jesosy mpanafaka miantsonao iaina isan'andro amin'ny fifaliana. Mpanafaka sy mpanome fifaliana Jesosy. Ary ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika ny amin'izany dia ny ao amin'ny Isaia 1:20. Isaia 1:20 dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Dia sokafiko aorianan'izay ny ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 1:4. Lioka 1:4 dia jerevantsika manomboka eo amin'ny andininy 9. Dia toy izao zany rehefa vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Atombokitsika aloha ao amin'ilay Isaia 1:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra hitory ny teny somafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka sitrana ny toritory fo izy ary hitory fahafahana amin'ny babo sy hamoakany eo an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory taona kasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika. Ampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo hozona, eny hanome azy amama ho solon'ny lavenona sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalahelovana ary fitafiana fiterana ho solon'ny fanahy reratreraka, mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana nambolen'i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra. Dia jerentsika indray le ao amin'ny Lioka 1:4. Lioka 1:4 dia manomboka eo amin'ny andininy 9. Ny zava-nisy teto amin'ity tantara tao amin'ny filazantsara araka ny Lioka ity dia nivavaka tao amin'ny sinagogy Jesosy ary dia natolotra mba ho voakiny ny horonam-boky avy eo amin'ny Isaia. Dia toy izao no voalaza manomboka amin'ny andininy 9 ao amin'ny Lioka 1:4 manao hoe: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra ahy hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba. Hanafaka azy anampahoriana, hitory ny taona kasitrahan'i Jehovah. Ary rehefa naorony ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto aminareo izany soratra izany. Tanteraka ny soratra satria ao amin'i Jesosy Kristy izy no mpanasitrana ny fotorotoro, izy no ilay mitondra famahana ho an'ny mifatotra, izy ilay manome diloilo fifaliana ho solon'ny fahalahelovana ary izy ilay manolo fitafiana fiderana mba ho solon'ny fanahy reratreraka. Izay ny mahizy azy, anisan'ny mahizy azy an'ity Jesosy Andriamanitra raha antsika ity ry havana. Ary izay no nataony manantsika hatreny am-piandohana manao hoe manana fifaliana ao aminy fa asany izany. Izao aloha ary ny resakitsika voalohany. Rehefa torotoro izany ny fotsika ry havana ka montsamontsana mihitsy ao
arak'izay fiheverantsika mamontsy anazy eo anatiny eo asa mety noho ny hoe fahadisompana tenana mety noho ny hoe famitahana nataony olona na fahadisompana tenana atao amin'ny asanao tao na tao amin'ny fianaranao tao na tamin'ny fifandraisana isan-karavany na mety koa hoe fahaverezam-panana na aretina tampoka izay nitranga alahelo mitondra fahamontsy amitsanana tanteraka dia hitantsika amin'ilay nivakiantsika teo amin'ilay Isaia 1:7 teo ilay hoe izy no manasitrana ny fo torotoro Jesosy ihany io izany ko ny angatahako aminao voalohany ary ny ry havana noho izay tenin'Andriamanitra izay dia izao naratra anao zany aza etiketina any akafa aloha aza takitakina amin'ny tenanao koa esory eo aminao zany le karazana fitenenana manao za moa dia mba taretra dia za moa dia mba ho aiza mihitsy zay moa dia efa gisitra laveto hoe tsy ry havana ny ratra rehetra sy izay tsy tomombana rehetra ento hositran'ny Jesosy fa aza tanisany saina ao anatin'ny sainao ao tsy misy mihitsy zany hoe bato laso bato vavin'Andriamanitra zany fa samy manana ny maha izy azy eo anatrehan'ny tompontsika rehetra fa saingy izao fotsiny aza takina amin'ny tenanao ilay ratra sy fahavoazana fa eto amin'ny Jesosy mission andrery ihany ny manasitrana ny fotorotoro arak'izay nivakiantsika teo miangavy ianao koa noho izany tenin'Andriamanitra izany aza takina amin'olona ny ratranao aza mitotototo makany amin'olona mihitsy azafady amin'izay anarana mety mifandiso aloha fa mba ohatra ny tenenin'ny pastery ty raha ohatra zany ka hoe voadonany amin'ny Bertrand dia tandreminy hoe miazakazaka makany amin'ny Jérôme aloha na hoe voadonany amin'ny Vero dia mandeha aloha miazakazaka mandeha makaria amin'ny fanja tsy izay aloha ny atao fa vao ratra iazakazahana nampiratra fa rehefa misy fahadonana nisy donana andratra ny tranga eto eo amin'ny Jesosy tena teneno amin'ny mihitsy hoe Jesosy sitrano amin'ity na ny amin'ilay rasa tsy fantako azany dia sitrano zany rehetrarehetra zany fa izay no asan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika koryavana ka raha mino anazy sy manaraka azy tsika miompy fiainana amintsika dia anjara ny manala ny reny rehetra reny dia ilay fanahinao reraka lasa fanahy feno fiderana arak'ilay teniny teo ilay ianao mahatsiaro voagetsa sy voafatotra mahatsapa fahafahana tsarovy ry havana ilay teny amin'ny Salamo 7:7 hoe manasitrana ny torotoro fo izy sy mamehy ny feriny dia eto eo amin'ny isan'andro ny ratranao ary ny farany rehefa hoentinao hositran'ny Jesosy ny ratranynao rehetrarehetra sy ny ratran'ny fonao mangina rehetrarehetra ao dia ianao rehefa aveo lasa feno fifaliana ary dia lasa koa mpizara ny fanasitranana akatoko ny krismasy sika izao ry havana ary tenin'Andriamanitra mahafinaritra indrindra nanakoako melohany zany nahatongavany mpamonjy zany hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy miteraka an'io tao anaty zany fahaterahany zany dia nisy fifaliana ry havana hoy ny tenin'ny tompo amintsika ao amin'ny Filipianina 4:4 hoe mifaly hoy izaho aminareo hoe mifaly ary zany tenin'ny tompo zany no tiako ifametrahantsika androany asa nanirahana an'i Jesosy ny anaisotra ny alahelo sy ny vesatra rehetra anala ny arerahana rehetra iaino ny finoanao azy miombona fiainana aminy dia aza miravoravo tanana aza mianahana intsony fa apetrao ao amin'ny hositraniny izay ratranao rehetra apetrao ao amin'ny entanao rehetra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny firesahana aminy dia mifaly araka ny tenin'Andriamanitra hoy izaho indray aminareo mifaly dia mba ho tanteraka tokoa ny fifaliantsika ry havana noho ny amin'i Jesosy ilay manala ny manavesatra rehetra ary ilay manolo fanahy fiderana manolo fanahy fifaliana ny fanahy reraka isaorana izy voninahitra ho azy ary ny fifaliany sy ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy amen